Faly miara-basika indray amin'ity takariva ty tiavana malala. Ny fahasoavan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Mbola noho ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra sika amin'ity hariva ity, izay miompana amin'ny loha hevitra izay efa diso fantanao loatra. Mbola azo tokiana ve ny Baiboly? Omaly sika dia nahita ny andro voalohany, fizarana voalohany tamin'izy ity, izay nahitantsika fa Andriamanitra dia mitady ny fomba rehetra mba ahafahana mifandray amin'ny olona. Ahafahana mifandray amin'ny olona. Tamin'ny voalohany ny vatana ilay firesahana. Fa rehefa tonga ny fahotana, misy elanelana. Dia nampiasa ny zavaboary Andriamanitra. Fa ny olona indray no ny fahotana, dia kamo andinika zavaboary, dia tsy voaray ny lesona avy amin'ny zavaboary. Dia naniraka mpaminany Andriamanitra izay olona mitovy amin'ny olona ihany hiresaka aminy. Saingy mbola misy nino, misy ihany ny tsy nino, dia nalevan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy. Mbola misy koa nanombo azy amin'ny hazo fijaliana. Fa ny tena zava-dehibe nataon'Andriamanitra ho antsika mba hahatonga zany rehetra zany ho voarakitra, ho tadio voaray, dia nanome baiko Andriamanitra ny anoratana ny teniny. Ny teny tamin'ny Mosesy izy, soraty ireo teny ireo. Soraty ireo teny ireo fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Izy mihitsy nampanoratra. Andriamanitra nampanoratra ny mpanompony. Ary amin'ny Apokalipsy toko voalohany, 1:10, dia miresaka ny ten'Andriamanitra fa izay zavatra hitanao. Dia atao ahoana hoe izy? Soraty eo amin'ny boky. Mosesy ny mpaminany voalohany nanoratra. I Jaona kosa no mpaminany farany nanoratra ny Baiboly. Mosesy nanoratra nanomboka amin'ny Genesisy, misy boky 5 sy ny bokin'ny Joba, ary misy toko ao amin'ny Salamo. Fa i Jaona kosa dia nanoratra filazantsara sy epistily anankitelo no nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy, izay boky farany ao amin'ny Baiboly. Baiko avy amin'Andriamanitra izay samy nahazo baiko, na i Mosesy, na i Jaona sy ireo mpaminany hafa izay nanoratra Baiboly, ka nahatonga ny Baiboly eo am-pelantanantsika. Soraty. Natao zany mba hahasoa antsika, ahafahan'Andriamanitra mifandray amintsika. Est souvent nommé texte massorétique. Il est l'œuvre des massorètes, des savants juifs qui durent plusieurs siècles, surtout du 7e au 11e siècle. Tao anatin'ny taonjato maro dia misy ireo massorety. Ireo zany nandika ny Baiboly. Araka an'izao hitantsika zao En effet, en hébreu, comme dans les autres langues sémitiques, on ne note que les consonnes. La lecture ny zareo dia renitsoratra ihany, fa tsisy zanatsoratra, tsisy voyelle. des difficultés ont commencé à poindre lorsque Ary somary taty aoriana zany moka nihasarotra ny famakiana azy satria be dia be ny tsy mahay teny Hebreo. Dia zareo massorety tous les textes originaux niezaka dans le système sophistique nanisy zanatsoratra, ireo renitsoratra ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny testament taloha dia reny teboka reny zany ilay zanatsoratra izay nampidiriny zareo massorety taty amin'ny taonjato fahaenina izany. Mba ahafahana mamaky azy tsara, dia natao satria be dia be tsy mahay ilay teny Hebreo. Ho an'ny zareo jiosy, ho an'ny zanak'Israely, hain'zareo mamaky an'iny, na dia tsisy voyelle aza, tsisy zanatsoratra. Fa natao an'ny kristianina taty aoriana dia nasiana ilay zanatsoratra izany. Ary io anisan'ny mahatonga an'zareo jiosy, Israelianina, ho kingasaina satria zareo atramitsika amin'ny teny izao dia tsy manoratra zanatsoratra, fa consonne daholo na renitsoratra daholo no ataon'izy ireo. Araka an'izao hitantsika zao koa dia avy aty amin'ny ankavanana makany amin'ny ankavia ny fomba fanoratany zareo. Ankavanana makany amin'ny ankavia. Isika izay nandova ny latinina avy any Eropa dia avy aty amin'ny ankavia makany amin'ny ankavanana. Fa zareo kosa avy aty amin'ny ankavanana makany amin'ny ankavia araka izao hitantsika zao. Dia araka hitantsika zao koa dia tsy misy zanatsoratra hoe tsisy voyelle, fa consonne daholo ireo litera nandeha teo ireo, fa tsy misy zanatsoratra nanoratana azy.
fa ain'zareo mamaky an'io. Fa taty aoriana tamin'ny taonjato fahaenina dia nasiny reo masorety zanatsoratra zany reny tsoratra teo ireny. Anaka ohatra ny am'izany isika. Ohatra zany zao raha azavaina amitsika hoe ahoana moa fipetraka zany. Ohatra hoe etsika de mahita era-jia ho an'ny zareo tonga de fa ainy io hoe zao mifamaky an'io. Fa ho an'ny olona zay tsy hebreo tsy mampiasa an'le teny dia tsy ho ainy hoe inona moa zany ny dikany era-jia. Fa ny era-jia mety hoe rija, mety hoe rajo, mety hoe rojo. Za zao rija no anarako, rija Mory. De raha za zao namaky an'io tonga de hozy hoe rija. Fa raha misy hoe olona atao hoe rajo indray zany de rajo koa ny fandraisany an'io. Rojo de rojo ihany koa ny fandraisany an'io. Zany hoe tsy tonga de hay ho an'le tsy mampiasa an'le teny ny famaky azy. De zay nahatonga zareo masorety zay mampiasa an'le teny na nisy zanatsoratra teo am'le izy. Tahaka zay koa zao ny LV mety hoe liva ve sa lova sa lava. De ohatr'izao zany zao le izy. Avy aty amin'ny ankavanana makany amin'ny ankavia de ireny teboteboka reny zany no nataon'izy ireo. Natao izy ireny mba ahafahana mamaky tsara an'le izy. Ka na tsy mampiasa an'le teny aza ianao de afaka mamaky rehefa tambatra ny consonne sy ny voyelle. De nataon'zareo koa tsy manova an'le ten'Andriamanitra le zanatsoratra nampidiriny zareo fa nataingina eny ambony sy eny ambany indraindray misy asiana kely eny ampovoany eny de zay zany nahafahana mamaky an'le izy. Nampiana zanatsoratra ny renitsoratra. Natao zany mba hahatonga ny tenin'Andriamanitra ho mora voarain'ny kristianina. Araka ny Timoty 2:7 zay efa hitantsika omaly fa avirintsika androany. Fa izay soratra rehetra nomen'Andriamanitra de mahasoa. Mahasoa izy io. Mahasoa amin'inona? Ho fampianarana. Zany hoe raha mbola hianatra koa zany ianao dia ny Baiboly ihany no mahasoa ho fampianarana. Mety izy fampianarana avy any ivelany fa izao ny Baiboly ihany no andrefesana azy. Mifanaraka amin'ny Baiboly ve sa tsia? Nini fampianarana misy zany? De ny Baiboly ihany fampianarana mahasoa. Ka raha mifanohitra am'izay ampianaran'ny Baiboly de tsy tsara ny naratsika izany, tsy mahasoa zany. Ary efa nampianarina isika araka ny voalazan'ny Baiboly de ny fihetsika tokony iseho rehefa nampianarina de tokony ho resy lahatra. Zay mahatonga le faharoa hoe ho fandresen-dahatra. Rehefa nampianarina ny fahamarinana amin'ny Baiboly zany isika de tokony ho resy lahatra. Ho resy lahatra. Ary rehefa resy lahatra isika, inona zany zavatra miseho manaraka an'izay ny olona resy lahatra izany de manaiky hanitsy izay diso teo amin'ny fiainany. Ohatra, misy zavatra iray zany fanao ny olona anankiray izay neverin'ny famarina. Fa rehefa nampianariny ny tenin'Andriamanitra nefa izy, ny Baiboly io, dia resy lahatra fa marina ny voalazan'ny Baiboly. Rehefa resy lahatra izy fa marina ny voalazan'ny Baiboly de vonona izy hanitsy izay diso teo amin'ny fiainany. Fa ampifanarahany amin'izay voalazan'ny Baiboly ny fiainany. Ary dingana faefatra farany, rehefa nanitsy izay diso izy dia manaiky ho tezainy Baiboly ao anatin'ny fahamarinana. Zany hoe tsy miverina intsony amin'ilay diso zay efa nahitsy, tsy miverina intsony, fa manaiky ho tezainy Baiboly. De le Baiboly, le ten'Andriamanitra de lasa mitaiza anao, mitaiza mitaiza ny kristianina rehetra. Izay mahatonga ny Baiboly lazaina hoe mahasoa ny tenin'Andriamanitra. Mahasoa fampianarana, fandresen-dahatra, fanitsiana zay diso, fitezana. Zany hoe manova ny fiainana mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Zay raha teo tanjon'Andriamanitra satria simba ny fahotanany isika. Ka raha tsy misy ny tari-dalana mazava tsara, hanahoana ny hafarantsika? Ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, tsy tian'Andriamanitra nefa zay. Tsy tian'Andriamanitra ho very mandrakizay isika.
Fa ny tiany a ho vonjena isika hahazo fiainana mandrakizay a de nomeny a ny teniny, nomeny a ny baiboly mba ho fampianarana, mba ho fandresen-dahatra, mba ho fanitsiana izay diso eo amin'ny fiainantsika, nateraky ny fahotana ary a ho fitezana antsika ao anatiny fahamarinana. Manaiky ho tezaina ao anatiny fahamarinana. Zany ry namako no sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 7:100, 2:30 dia zao nambarany tenin'Andriamanitra. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mahazava ny famoahakevitry ny teninao ka manome inona ho izy? Fahalalana ho an'ny kely saina. Zany hoe manome fahalalana antsika le izy. Ka raha ohatsika teo tsy nahatakatra le afatra nomen'Andriamanitra amin'ny lalan'ny zavaboary sy ny sisa, ny ten'Andriamanitra kosa dia manome fanazavana antsika, mazava ary manome fahalalana antsika. Zany hoe tsy misy afenin'Andriamanitra izany, fa nomeny ao amin'ny teniny avokoa zay ilaintsika rehetra ahasoantsika eo amin'ny fiainantsika, azahoantsika fiainana mandrakizay. Nomeny izy io. Ao amin'ny ohabolana mbola misy tombontsoa hafa omeny tenin'Andriamanitra. Toko 4 dia ny 2:20 hatramin'ny 2:20. Zao nambarany tenin'Andriamanitra eto hoe anaka, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao hihaino ny filazako. Tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao hihaino ny filazako. Aza vela hiala eo imasonao izy, le tenin'Andriamanitra. Aza vela hiala eo imasonao. Fa atahoana hoe fa raketo aiza ao am-po. Ary ny Baiboly rehefa miresaka ny fo, amin'ny ankapobeny tsy le taova ato fa le saina mandinika. Raketina ao an-tsaina ny tenin'Andriamanitra. Atao hoe imaso, raketina ao am-po. Satria inona ny tombontsoa azo avy aminy? Fa aina ho an'ny mahazo azy izy a, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Be dia be ny olona miady amin'ny aretina. Fa ny tenin'Andriamanitra dia afaka manome fahasalamana ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny nofonao, atapidokatra ny ampalady, afaka manome fahasalamana. Raha rahana tsara zany ny fampianaranao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia ho salama ianao. Be dia be nefa nita tombontsoa tamin'izany, ho salama ianao. Ohatra fotsiny zao ny raiko niteraka na naretim-bavony be, izy gendarme, narary vavony be izy, ary isa-taona izy dia miditra hôpitaly foana amin'ny vavoniny. Ary izy fotoana efa hoe ho didina mihitsy ny vavoniny, fa tsy tanteraka noho ny antony manokana. Fa rehefa nanaraka ny tenin'Andriamanitra, ny raiko niteraka, narana fomba fisakafo ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fomba fihinana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa niova ny fahasalaman'ny dadako. Ary le vavony nampahory sy nampijaly an'ny dadako iny, enina ny reniko ary niara-nijaly tamin'ny fikarakarana, dia nijanona iny aretim-bavony iny, tsy nahazo ny raiko intsony. Vokatry ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra, vokatry ny firaketana ao am-po ny tenin'Andriamanitra, dia nanome fahasalamana ho azy izany. Ary tsy izy ihany. Misy mpanjaka iray, Menelik II, mpanjakan'ny Etiopia. Ity mpanjakan'ny Etiopia ity dia mpanjaka resy lahatra ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia ninony Menelik fa tena manome fahasalamana tokoa. Ary i Menelik II dia tena niraisiny am-po arabaky teny izay teny izay. Satria misy teny eo amin'ny Jeremia, hitako ny teninao ka nohaniko. Dia Menelik dia tena nohaniny arabaky teny io Baiboly io. Rehefa marary izy, dia andro vita ny Baiboly
dia tena hohaniny io baiboly io. Indrisa nefa fa rehefa narary mafy izy taty aoriana dia mbola nino ihany izy fa mitondra fahasalamana ny baiboly dia nohaniny ara-baky teny, le taratasy mihitsy zany tena nohaniny. Ary mila ho laniny ny mpanjaka voalohany sy ny mpanjaka faharoa, kanefa indrisy fa maty izy vokatry le aretina. Ka ny zava-dehibe ao anaty zay tantara zay dia zao, lay finoany ny mpanjaka ny Etiopia Menelik faharoa fa mitondra fahasalamana ny ten'Andriamanitra. Fa ny azy nohaniny ara-baky teny le taratasy. Fa tsy zay nefa ny tian'Andriamanitra ho ataotsika, fa arahana zay voalaza ny tenin'Andriamanitra, arahana zay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ankatoavina zay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ahitsy zay diso araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Matthieu 4:7, rehefa nakafanahany Jesosy ny devoly avy ny fahadiany 70 sy 70 alina izy kanona, dia nakafanahany devoly hoe raha zanak'Andriamanitra dia hovay vato, hovay mofo ity vato ity. Inona ny valitenin'i Jesosy teto? Voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay alohaka ny vavan'Andriamanitra, ny teny rehetra avy amin'Andriamanitra. Zany hoe mbola afaka manome sakafo ihany koa ny tenin'Andriamanitra, afaka mamelona ny tenin'Andriamanitra. Io voalazan'i Jesosy, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, ho antsika gasy tsy vary sy laoka ihany no iveloman'ny olona, fa mamelona koa ny tenin'Andriamanitra. Be dia be ny olona sahirana amin'izao fotoana izao, tady sakafo etsy sy eroa. Fa eto dia miantoka ny tenin'Andriamanitra, manome toky ny tenin'Andriamanitra, fa raha manaraka ny teniny ianao, manaraka zay voasoratra ianao, dia afaka mamelona anao ny tenin'Andriamanitra. Io akory tsy hoe isy mazimazika tonga dia misy vary sy laoka tonga eo. Tsy zany ny tiany tenin'Andriamanitra ambara. Fa rehefa arahanao ny torohevitra zay raketiny dia ho hitanao fa ho tonga aminao ny fahavelomana amin'ny fomba mahagaga. Misy tantara be dia be amin'ny Baiboly nahazahoan'ny olona fahavelomana sy narahany zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jeremia 5:5, 5:20 dia nambarany mpaminany Jeremia, hitako ny teninao. Na hita eto Jeremia, nataony ao na ny tenin'Andriamanitra aos izy, hitako ny teninao ka nohaniko. Tena nohaniny ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe hohanina ara-baky teny, tahaka ny mpanjaka Menelik faharoa teo, fa vakina, raketina ao am-po ao an-tsaina, ary ahitsy zay diso, arahana zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ho an'i Jeremia, ary io tenin'Andriamanitra io ny fifaliany. Io ny fifaliako, ny teninao ny fifaliako sy firavoravoan'ny foko. Zay ho an'i Jeremia. Tenin'Andriamanitra azy ny fifaliany, tsy firavoravoan'ny fo. Firifiry ny kristianina amin'izao fotoana zao, mbola mahita fifaliana amin'ny tenin'Andriamanitra. Indrisy mampalahelo, fa be dia be ny kristianina mandeha mivavaka. Fa raha misy fotoana tsy azon'ny kristianina aina matetika, dia amin'ny fotoana ny toroteny. Eo izy mety matory, mety mivoaka, mety manao Facebook, mikirakira telefona, fa tsy mifantoka, tsy tadidiny akory ary ny toroteny zay natao amin'ny ankapobeny. Fa androany dia manasa anao. Anao tahaka ny mpaminany Jeremia, hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravoan'ny foko. Ataovy ho fifalianao ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 5:10, ny 9:7, dia misy fanambarana mazava eto men'ny tenin'Andriamanitra. Inona no iarovany zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Ny fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra. Ry namana, raha tianao ny voaro amin'izao fiainana izao, andeha ho arahana ny voasoratra ao amin'ny Baiboly, ny fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia tena mampalahelo ny mahita any amin'ny Facebook
tantara be dia be ny faharatsiana, manjaka ny faharatsiana. Ho anao zay mpikirakira Facebook, mahita an'izany ianao. Ary tena mahavita faharatsiana tsy takatry ny saina, miompampana ny zanak'olombelona. Inona ny mahatonga ireny? Tsy mivaky loha ny tenin'Andriamanitra. Ny jentilisa moa efa tsy manana tenin'Andriamanitra. Zavatra hafa mitondrany ny fiainany. Fa ny tena mampalahelo dia zao, le kristianina mba mino n'Andriamanitra, nomena ny tenin'Andriamanitra, manana ny tenin'Andriamanitra, indrisy fa manamaivana ny tenin'Andriamanitra. Androany dia manao antso ampitiavana aminao aho. Raha tianao ny voaro, tsy ho voaloto, andeha ho tandremana ny tenin'Andriamanitra. Raha ry amin'ity hariva ity, amin'ity anio ity, mandraisa fanapahan-kevitra. Arao izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Manasanao hivavaka. Hivavaka amin'izany isika, raha sitraka ao. Ray malalo, isaorako anao izao fotoana nahafahako niresaka tamin'ity namako ity. Misaotra ny amin'ny teninao, izay nomenao, ny teninao izay mahasoa anay. Be dia be reo tombotsoa ampanantenainao fa omenao anay ao amin'ny teninao. Anisan'izany ny fahasalamana, ny fahalalana, ny sakafo, eny ny fiarovanao anay mba tsy ho voaloto. Tianio ity raha eo dia mivavaka manokana ao an'ity namako ity. Mba hitahinao azy, ahafahany manaraka ny teninao, mitandrina ny teninao, ahita fifaliana amin'ny teninao, ka tsy ho voaloto izy, fa hadio. Rehefa madio, dia ho afindranao makany an-danitra, rehefa ho avy Jesosy. Kinoko aminao ny toy ny programanay rahampitso, ifanainao mbola hitahiranay eo ambany fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho amin'ny rahampitso indray ny ramako, mbola noho ny fampianarana antsika rahampitso ao anatin'ilay loha hevitra hoe mbola azo itokiana ve ny Baiboly, ko manasanao mbola hiaraka amiko rahampitso. Ny Tompo mombanao.